hoe simplicité prix service zay zany no ohatrany hoe isaharina le campagne anankitelo isanatoray tamin'izay dia zay natonga anay hoe efa lazaina fa angamba fantatr'olona tsara daholo moa zany produire tamin'ny BNI dia zay natonga anay zany hoe tamin'ny didin'ity zany hoe aleo zany mba hoe teny ety ambany ety zany tsy dia hitan'olona loatra hoe mavimbabaoka ty ambany ety izy dia izy zany tianay nampahafantarana bebe indrindra hoe ina moa dikany hoe mavimbabanky omeko ny olona zay fitenena manazava an'le campagne vaovao zay dia arak'izao efa hitantsika izao zany dia campagne rehefa natolotry monsieur général Manisa tao ny campagne-nay vaovao zany dia mametraka kokoa le slogan hoe mavimbabanky dia entinay anamafisana an'izay sy ny amin'ny hoe fitadavanay an-trano mba anakaikikaiky kokoa ny mpanjifa sy ny anamafisana koa ny fifandraisana eo amin'ny BNI Madagasikara sy ny client tsirairay avy dia ny sarisary mitondranay an'ity campagne vaovao ity zany dia hitantsika eto izy izao misy hoe vary sy laoka io dia efa mahazatra antsika malagasy mihitsy satria tsika moa dia tia vary tia laoka vary miaraka amin'ny laoka foana dia zay mahatonga an'ilay hoe inséparable dia toy izay koa ny hoe mavimbabanky BNI Madagasikara dia miaraka amin'ny client foana mandritra ny fiainany rehetrarehetra zany hoe eo foana zay tsy afaka misaraka ireo fa tsaratsara kokoa ireo raha miaraka dia mazava ho azy fa atao ina moa le écran raha ohatra ka tsy eo le clavier ahafahana manoratra mikirakira ny zavatra rehetra tiana atao mbola manamafy hatrany zay fa misy fifanampiana misy fifampiankinana eo amin'ny rosary anankiroa ireo eo amin'ny BNI Madagasikara sy ny client tsirairay avy ary farany ary tsy ny kely indrindra dia enitsika matetika hoe BNI la banque verte dia hitantsika eto fa raha ohatra ka misy ny zavamaniry ka tsy eo ny rano anondraka sy kolokoloana azy tsy hivoaka ny hatsarany inséparable zany ireo zavatra anankiroa ireo. Ny banque zany dia le fiarahana io amin'ile campagne io dia ny amin'ny hoe mifampitatana ny banky sy ny mpanjifa. Ny mpanjifa zany tsy manderery ary ny banky koa mila mpanjifa. Ny approche banque zany dia manatona ny mpanjifa izy izay ny anokafana an'ireo le agence rehetra mba anakaikikaiky bebe kokoa ny mpanjifa fa tsy voatery hamonjy aty amin'ny siège foana izy. Ary amin'izay ny fifanatoanan'izay koa dia rehefa afaka mifanatona ny banky sy ny mpanjifa dia miaino ny banky amin'izay mety zavatra ilain'ny mpanjifa rehetra ka azon'ny banky nomezana fahafaham-po. Ny zavatra tena fantatritsika moa zany amin'ny andavanandro ny ataon'ny banky dia hoe mampindram-bola izy dia efa zavatra efa mandeha ho azy ary zay mahatonga an'ilay tsy maintsy misy campagne ataonay BNI foana farafahakeliny indroa isan-taona zany zay mana campagne crédit ary na ho an'ny olona tsotra ireo na ho an'ny mpanjifa tsotra zany na ho an'ny professionnel na ho an'ny orinasa dia manao an'izay crédit zay fa ny fanampin'izay rehetrarehetra dia misy ireo le service maromaro azo omena ny mpanjifa zany teo aloha moa zany isaky ny mamoaka an'ilay produit zay dia avoakanay tsirairay le izy reny hoe carte produit Helionet, Heliophone, Helio SMS moa zany farany teo rehetra zany dia mbola miaino sanandro miaino foana zany ny BNI zay mety hoe zavatra ilain'ny mpanjifa ka azon'ny BNI atao zany no manafaingana azy manome fahafapoan'ilay olona ary amin'ny vidiny mirary ary amin'ny fomba faran'izay haingana. Zay izy campagne zay ary zay mbola mijanona foana atao anatin'ny tanjon'ny BNI dia ny anomezana zay fahafahampoan'ny mpanjifa zay amin'ny fotoana fohy tsotra ary amin'ny vidiny mirary. Sotran'ny Madame Diana moa zany namelabelatra zay fifandraisana ny BNI miaraka amin'ny mpanjifany ary tiako amafisiny any le izy le olana aminay moa zany ny ohatra moa zany le izy fa
ny mihevitra zany ny olona fa hoe BNI lafo fa tsy fantatro koa manana compte amin'ny banque hafa za samy laza aminareo fa ny vidin'ny produit atao aminay zany anisan'ny mora faran'izay mora aloha izy lazaina mihitsy zavatra izy zany manao le opération rehetrarehetra efa zay zany fitrangany vaovao zany le olona mihitsy zany mandray andraikitra manao le zavatra tiany ataony amin'ny lunette zany dia ohatr'izay amin'ny gaby zany dia ohatr'izay ilio SMS moa zany ny opération moa zany efa tonga anatin'le téléphone zany le izy fa zay zany efa fitranga fotoana zany amresaka ranobarotra hoe rehefa mamorona produit zany dia le mpanjifa zany dia efa mahafantatra hoe izy mihitsy zany no manao le produit ianao ohatran'le resaka iPhone zao amin'ny fotoana amin'le iPhone zany amin'ny fotoana dia olona zany télécharger le application. Vanika angamba izy naovaka vadika teny malagasy iny no mipaka tsara hatrany any amin'ny faritrany fa le saratra amin'izao manko any amin'le panneau 4x3 sy any amin'le flyers zany misy andreny ny any ambanivohitra tsy dia mampiasa an'ireo tsy inona dia izay natao azy hoe natao teny frantsay le izy. Valam-boapolo nisy an'ny agence nefa ny valam-efapolo misy an'ny GAB misy roapolo amboniny zany satria misy GAB hors site zany dia misy agence zany manana GAB maromaro raha jerena zao ohatra Antsakaviro anankiroa ny sezy moa zany hitanareo fa misy anankiefatra satria telo ivelany dia misy ray aty anatiny dia izay zany entina misécuriser an'le olona koa moa zany amin'ny sécurité indraindray dia aleony maka vola ao anatin'ny agence dia izay mahatonga le ny BNI atrany misy aty anatiny zany rehefa vo zany ny agence afaka maka vola izy amin'le distributeur automatique de billets dia afaran'ny vola décembre zany ivaly hoe izy ny trophée du jeune entrepreneur 2012 angamba ny tsara lasaina kosa zavatra ohatrany hoe tsisy toy tsoa ve le trophée misy toy mihitsy ka non trophée 2012 ka 2011 efa nomena tamin'ny otrasy madame Tahiry nomena tamin'ny 2011 de 2012 zany nomena amin'ity taona ity